Faly miarabanao ndray a zay manaraka tsy tapaka le fandaharana amin'ny fotoana mazatra eto amin'ity onjapeo ty amin'ny télé ty zany a Révérend Médard miaraka amin'ny pasteur Monaes ao anatin'ny fiangonana IJP Chapelle no manolotra zao fandaharana zao ho anao. Ny zavatra tiako lazaina de ty efa akaiky ny fabian'i Jesosy, tena efa akaiky izy. De zay mahatonga Jesosy mandefa le herin'Andriamanitra ho ny olona rehetra. Sahala amin'ny hitanao zay ampiasaina amin'ny fiangonana misy anay. Ianao raha maniry an'izany ianao a afaka mifanao fotoana antsika de misy faharetina ilaina aminao a de tsy maintsy mba misy apahany azonao ihany amin'ny fanomezana. Zao ny zavatra lazaiko a amin'izao andro farany zao zany a misy ny herin'Andriamanitra de mirehadrehatra mihitsy andro farany zao. Marina tokoa rehefa natao manao kajikajy zany le pré-millénairiste am'le hoe fanjakana arivo taona, ohatrany fa tapitra zany le 2 taona de tokony fa ho tonga Jesosy. Zao nefa fa 2020 raha fanaovana calcul azy zany de tokony alohan'ny 2 taona zany no 7 taonany anjakany bibidia. Zany hoe zany ny enlèvement zany tokony fa vita. Kanefa ny zavatra mahagaga nefa mbola tsy tonga izy io. De hoy za hoe voninahitra ny eo an'Andriamanitra aoka izy ihany no marina. Za koa raha mahay manao kajikajy ihany reny fa diso daholo le kajikajy zany manomboka amin'ny tenenako zao. Diso daholo zany fa aleo Jesosy no marina. Satria zao ny lazainy tenin'Andriamanitra amin'ny Matthieu 7:20 hotoriana am'izao tontolo zao ty filazantsara ny fanjakana ty ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra zay vao tonga ny farany. Tsy farany io koa raha mbola afantarana hoe ino le farany fa zavatra azoko antoko fotsiny hoe miandry an'io Jesosy zany, miandry an'io fitoriana filazantsara io, filazantsara ny fanjakana zany fampisehoana ny herin'Andriamanitra. Tsy maintsy ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra, dikan'izany mila firenena rehetra mahita ilaina ny firenena rehetra zany mahita zany herin'Andriamanitra sy fagakana zany. Zay Jesosy voavy. Ka iny zavatra iny tsy vitan'ny calcul iny fa ny fanahy masina ihany no manampy atateraka an'izany. Zao ny zavatra niseho tao am-piangonana misy olo voan'ny cancer ny ganglion fa mivotony ngeza be eto de niantso anahy moa izy de tonga am-piangonana izy tamin'ny alahady teo zany tonga tao izy jereo nge zay daholo le marary tsisy marary tsony any inareo tsisy marary tsony any zay daholo le marary tindromo Jesosy samby antsika manondro an Jesosy malala eto ianao am'izao eto ny fanatrehanao anasitrana ama problème ny lampahoriny devoly de mahazo fanasitrana nito androany. Amen. Zay izy malala ny cancer am'izao misy mahavoan'ny cancer ianao voan'ny cancer amin'ny lymphatique manao tona tingy ianao azavoaka ina marary anao cancer ny ganglion. Cancer ny ganglion. Marary be izy io lakasina sa tsy marary? Raha voatsendrisendry mafy izy de marary any fa raha am'izao fa tsy de marary. Bidina ngely lamba iny
hitanao nareo be mahino hitanareo voly cancer ganglion jesosy zao eto izy ka jesosy rehefa manasitana de tena afaka manatona angenao am jesosy eto eto izy zao eto izy efa nangaviako izy anasitana ny aretina rehetra manatonatona io mivoto be izy zao mivoto be rehefa kasiny jesosy anao mikasiky anao jesosy amizao mikasiky anao jesosy amizao mikasiky anao izy amizao sady mampihena le fivotosana mandravarava jesosy amizao mamotipotika ny loharaniny rehetrarehetrarehetra tsy mitaraina nitsony ianao tsy mitaraina notsony ianao manomboka androany mirava io fivotosana io zao de zao io de any jesosy mandravana izy io izy mifanany jesosy mety mamakivaky ny batanare manontolo jesosy tsy matahotra cancer de devoly ny asan'ny devoly rehetra zany de raviraben'i jesosy mity amy dignina faharoa jesosy amizao manasitana mampihena le fivotosana zange zavatra tiako te tsapotsapange le zavatra hoe fa afaka ave le mafy be tao tsapotsapan tsinitsindriko ohatra zao tsinitsindrio isy tsapako hoe miafaka le mafy be tao ty mako tena mizitra mafy ohatran'reny valika reny fa tsy hoe zany efa azo potseriny nareo fa iza mahay fa hoe ato laboratoire-ny cancer ato laboratoire-ny cancer ato azonareo zany raha misy cancer tonga ato izy fa mifaty zay io zany mihena aodina nge ivozonareo io tsy diany amen tapaka lesy afaka ndraiky afaka midina tapaka de mararana le mandramizay tsy mahavita midina tsy mahavita minotra zao fotsiny de zay so afaka tateraka makate ato voninahitra andriamanitra misaotra azy tomboko ianao ny antsonaka amy telefone ino tompoko za le niantsona maly sambako zany zao mety tamity fiangona amty sambanao nidreto androany ino tompoko mety amy dignana fahatelo jesosy sao teo izy mahavita miodina zao amizay izy mampihena le ambony jesosy amizao jesosy malala eo ataovy mihena le fivotosana jesosy malala ataovy mihena le fivotosana de ataony tsy midonda fivotosana mody azonareo zany zany le jesosy toriko aminareo eto nareo koa de hositrana andraso verenetsika andray atange efa manomboka mihena ve izy io efa malemilemy aloha efa lasa malemilemy fa malemilemy ndao mijory eto eto anao miandra hitanao tsika le vavaka to miandry an Jehova ya ianao miandry azy eto zao
hitanao tsara izy io a hitanao tsara izy io zany a mihenjana be ohatra ny vato a ny vozony zany a ny lohany zany efa tsy navita nyhetsika teo ary io tenda io zany tsisy azo tapahana tsony ka nesorona fa iny azo io zany de efa niandry izy efa manomboka ho sempotra izy satria mitombo mihenjana rehefa noetiko tanatrehan Jesosy izy a le Jesosy zay tena tia ary ianao koa tiany koa ianao raha manantona azy io zany a nanome fahasoavana nanome cadeau ny fanatrehany sa sainte présence le fanatrehany zany nataony cadeau de nomeny anay teo de rehefa tonga eo ny fanatrehan'Andriamanitra manko dia misy ny fitsaharana Jesosy mihitsy zany nampanantenany io hoe mankanesa ty amiko ianareo zay miasa fatara tsy mavesatretra zany menareo fitsaharana hitsahatra zany dikan'izany hoe voninahitr'Andriamanitra dikan'izany hoe valimbavaka zay le dikan'ny fitsaharana de valimbavaka io le zay ny amy teny hébreu hoe sabata al sabata fitsaharana ao amy Jesosy milamina mivahany problème rehetrarehetra ito ary a jerevonareo tsara nge ty olo voan'ny kansera ty tena io zavatra mampatahotro ty olo rehetrarehetra fa zany efa ny teto efa nilaza hoe raha misy voan'ny kansera oeto aty amy fiangonana GP Chapelle fa Jesosy tonga ato foana isan'ny alahady de manasitrana ato zany laboratoire-ny kansera ato laboratoire-ny diabete ato laboratoire-ny aretina rehetrarehetra tahakany inona mo zany AVC nisy olo efa tapaka lalandraha tato de lasa navitany azakazaka ato laboratoire ato raha vao aretina tonga ato tsy maintsy maty izy zay mety izy isitrana ndray mandeha mety izy sitrana miandala ohatran'izay koa nataony Jesosy a misy fotoana Jesosy manasitrana io misy fotoana Jesosy a manasitrana miandalana tahaka an'ireny boka zay nampandehanany reny tena mpandehanany izy misitrana miantso anao aza tazominy any ny aretina kansera aza tazominy any zay aretina raha mikoakoaka kely aloha de mandehana amy dokotera minana fanafody raha mararary kely ny andonge de fa rehefa aretina rehefa izy ny dokotera hoe tsisy tsony azonay atao amin'io mankanisa ty andramo mba andramo ihany le Jesosy ny révérend Médard mba andramo ihany le Jesosy ny révérend Médard le Jesosy ny GP Chapelle andramo ihany fa maro ny sitrana tato zay tsy manaiky ny zavatra mpanaovina azy ny tsy sitrana fa raha vao manaiky izy andeha eo anatrihan'ny Jesosy de sitrany izy manana problème hafa ianao amy tribunal ady tany korotana tokantrano andramole Jesosy tsika tsy ana herery io Jesosy fa atsika rehetra tsy manavakavaka volokoditra izy de tahin'Andriamanitra zay zany fotoana tsika raha te antso ahy ianao aza dino 033 11 774 56 io misoratra io ny numéro afaka mifandray atsika tahiny tompo